raha nividy tokotokony tamin'ny 200 ariary ny kilô ireo collecteur dia ny coopérative kosa afaka nividy 700 ariary ny kilô tamindreo mpamokatra Letisia ka azo heverina zany fa nahazo tombony 100 izy miohatra amin'ny vidiny vidianan'ny sasany raha nivarotra tamin'ny Covid zany ny mpamokatra tsiraikaraiky. Noho ny fiarahana amin'ny tetikasa dia nahatsangana trano fanangonam-bokatra toy ity ny mpanondrana tetỳ an-tanàna. Manara-penitra ary mafy tsara ny fototra sady mora diovina. Manampy betsaka amin'ny fanangonana sy fitehirizana ny vokatra amin'ny fotoana fihotazana izany. Sarotiny amin'ny fikolokoloana sy ny fahadiovana tokoa mantsy Andriamatoa Rosin sy ny mpanondrana rehetra. Mila fanamarinana amin'ny kalitao tsinona izy ireo ahafahany mivarotra any Europe. Nanao fifanarahana tamin'ny orinasa Rosin izay mpanondrana Letisia Tomasina zany ity tanàna misy antsika aty ka arak'izany dia nidioviny avokoa ireo angara tetatoerana mialohan'ny fitaom-piakaran'ny vokatra ho fanajana sy fanarahana ireo fepetra ara-pahasalamana sy ara-pahadiovana izay takin'ny fenitra iraisam-pirenena ho an'ireo mpanondrana Letisia. Ny orinasa RXP dia nampiditra rano tao an-tanàna ihany koa. Izany natao dia mba hanajana ny fenitra Europeana amin'ny fahadiovan'ny vokatra. Rehefa mila avy ifotony Letisia dia apetraka amin'ny angara zany izy. Ny Letisia dia kezany no miandry ny tomobile akananjy fa tsy apetraka iny tontolo eny amin'izay toerana tsy dia voafaritra tsara be ny fahadiovana zany tsy azo antoka tsara. Fa ny amin'ny angara zany no mba azo antoka zany ny fahadiovana dia agny no metrahana Letisia dia agny ny tomobile no maka Letisia. Tombontsoa zay aketo tegna hominy rano maloto. Nahazo rano madio zay aketo. Masalama. Raha ny eto Iazavo zao dia mampiasa trano fitehirizam-bokatra vao naorina ny mpikambana amin'ny vondrona mba andanjana sy hitehirizana ny Letisia. Miavaka nefa ny CAM noho ny trano hafa naorina vita amin'ny hazo. Satria ny CAM dia natao haharitra vita amin'ny biriky mafy tsara na ny beton ary mitafo fanitso. Alefa any amin'ny ozinina ny Tomasina ny Letisia rehefa avy nafatratra anaty fiara fitaterana. Eto ny tena ahitana fa mivaingana ny vokatra azo. Ireo fiara rehetra ireo zao dia handefa vokatra ho any amin'ny ozininy Tomasina avokoa. Anisan'ny ozinina nampiroborobonin'ny PPRR ny Letisia ny any Andriamatoa Rosin. Ary raha ho an'ny tompon'ny orinasa dia tena nisy tombony lehibe izany. Bon, on a travaillé depuis roa taona zao nefa niarahana niasa tamin'ny PPRR ary mahafinaritra tokoa izay fiara-miasa zay satria dia nanampy ny ankamaroanay izy nanome tantsoroka ireo coopérative ihany koa sy ireo fikambanana mpamokatra eny ambanivohitra rehetra eny. Il a aidé la coopérative, le groupement en brousse qu'on a collecté les fruits. Rehefa tonga ny Letisia dia asiana dioxyde de soufre hitehirizana azy mandra-pahatonga ny any Europe, sokajiana ary atao anatin'ny fitoerany. Avy eo alefa amin'ny fiara fitaterana hitondra azy ho eny amin'ny sambo any an-tseranana. Voilà la salle de triage et que avant de trier ity misy atsika ity no efitra fifantenana ireo vokatra ahondrana saingy mialohan'ny izay fifantenana izay dia tsy maintsy diovina ao anatin'ny efitra antsoina hoe salle de soufre zany izy ireo eo amin'ny Letisia 7 taona eo moa zany no zakan'izy ity. Raha eo amin'ny adiny iray sasany eo kosa no andalovana eo anatin'ity efitrano ity. Rehefa vita zany rehetrarehetra zany dia avoaka avokoa ireo Letisia rehetrarehetra ary manomboka eo amin'izay ny tena fifantenana ka mandray anjara amin'izany daholo ireo mpiasa rehetrarehetra hitantsika ireo. Roa herinandro monja dia efa hita any amin'ny fivarotana lehibe any Europe ireo Letisia ireo. Izany hoe ara-potoana tsara amin'ny fetin'ny faran'ny taona. Tena faly sy afa-po daholo ny olona amin'ny fiara-miasa amin'ny PPRR. Holy night, holy sky.
sleep.